Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa sary dia nampahafantarina androany ny fijoroan'ny syndicat-ny mpanabe manerana nosy manomboka eto ireo tompon'andraikitra dia tsy misy afaka miteny intsony raha tsy amin'ny anaran'ny sempama hoetrany tompon'andraikitra eo anivon'izany sempama manerana nosy izany. Araka izany ary dia efa voary eo anivon'ny omapi ny anarana izay salorana izy ireo. Fanadihadiana hoentin'ny rotsy rakotondrainy eo amin'ny sary ny Mamra Soanaivo. Ijoro ara-dalàna ankehitriny ny syndicat-ny mpanabe manerana ny nosy na ny sempama nosy ary no amafisin'izy ireo fa tsy misy afaka misolo-tena na manao fanambarana amin'ny anaran'ny sempama akoatra azy ireo. Efa antonany maro izy ireo ny tokony efa nisy ny fanavoazana ny biron'ny sempama saingy tsy nanao izany ireo mpitondra teo aloha ka dia nanavao izany ny mpitariky ny sempama ankehitriny. Nambaran'izy ireo ihany koa fa efa mipetraka any amin'ny omapi ny fitandrona ny anarana ka tsy misy afaka milaza amin'ny anaran'ny sempama akoatra izy ireo. Mbola nametraka ny fitakiany araka izany ireo mpikambana ao amin'ny sempama nosy. Nay aminareo zany fa nisy fotoana ny akaran'ny mpandrindra-paritra na ny coordinateur 12 teto Antananarivo tamin'ny alatsinainy 20 janvier nandinika ny hanatsarana ny hoavin'ity sehatry ny fampianarana ity ary zany no nanangalana an'ilay syndicat. Tapaka tao zany ny natitra ny fisaorana alohan'Andriamato minisitra sy ny ministre fanabeazam-pirenena tamin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra nampijanona andreo affectation sy ny famerenana amin'ny namana tapaka contrat mba hiverina amin'izay fifanarahana arakasa zay ary ny fisaorana tamin'ny fifanarahana zay namohan'Andriamato ministre ny noty mitondra laharana 7444 sa 404 izay tamin'ny famerenana fanesorana ny sazy eo an'ireo mpampianatra zay nahazo izany noho iny fitakiana iny. Amintsika miteny zao zany ireo mpampianatra 10 dia efa niala ny sazy araky ny fifanarahana zay nataonay tamin'ny ministera dia ny sempama nosy zany ary miverina mandray ny karamany zany ireo mpampianatra maro anisa ireo. Tapaka tao anatin'ny fivoriana ihany koa fa hisy fotoana zany atoato hampiantso ny mpampianatra namana avy any amin'ny farany ambanivohitra izahay handinika hametraka sarta de l'éducation zany zay hatolotra anay zay mpitondra holany eo. Anisan'ireo takian'ny syndicat-ny mpanabe manerana nosy moa ny indemnité de logement sy ny indemnité d'éloignement izay mitetina enina hetsy ariary ny totaliny. Mbola vonina hatrany hifandinika amin'ny eny anivon'ny ministera hoy ny sempama nosy raha mbola misy hatrany ny finiavan'ireo tompon'andraikitra amin'izany ary tsy ekena intsony ny anaovana sorona ny mpianatra amin'ny resaka fitokonana hoy hatrany ireo mpanabe ao amin'ny sempama nosy.